Lao amin'ny faritra Matsirambony ao ihany omena fanofanana trano ireo ratsa mangaika ny sionita anivony ny faritriny sy ny avaka ny rafitra manamarina sy ny mandraikitry antotan-taratasy filatsako fidiana hosolom-bavambahoaka izay fantatra fa misokatra androany ny fametrarana ireo antotan-taratasy ho an'ny kandida hosolom-bavambahoaka izay vonjy arso ihany no mitatitra ny vaovao. Ho fanohizana sy ho famonona ireo fampiofanana ireo ratsa mangaiky ny senita ato anivon'ny faritra Matsirambony dia nisy indray ny fanofanana azy ireo tao amin'ny lapan'ny faritra Matsirambony ny farany herinandro teo. Loha hevitra maro no nanofanana azy ireo tamin'izany fa ny tena nisongadina tamin'izay dia ny mahakasika ny OVEC na ny rafitra manamarina sy miandraikitra ireo antotan-taratasy filatsako fidiana ho solom-bavambahoaka satria ny aty anivon'ny distrika no iandraikitra izany. Ankoatr'izay dia teo ihany koa ny fanomezan'ireo tsara ho fantatra sy ny ilaina rehetra amin'ny fanatanterahana io asa io ho an'ireto tompon'andraikitra ireto. Toy ny mahazatra trany dia ireo solotena avy amin'ny senita Foibe izay miandraikitra ny faritra Matsirambony no tonga nanatanteraka izany miaraka tamin'ny solotena ny PNUD eto Madagasikara ary ny avy ao amin'ny faritra Matsirambony dia Ramatoa sekretera jeneraly izany. Akasika ny OVEC na ny organe chargé de la vérification et de l'enregistrement des candidatures ireo no ataontsika tena ivon'le fampifanana zany fa ao anatin'izany ny pitsopitsony majinijinika sy fanohizana ny asantsika ao anivon'ny senita izay mbola ho tanterahana ao anatin'izay asa zay. Raha tsy ivona moa dia azo lazaina fa navitrika ny olona tonga teny amin'ny fokotany ny momba azy raha tato amin'ny faritra Matsirambony satria dia tany amin'ny valopolo-isanjato no tonga nanao izany. Noho izany dia miroso ny asa ary efa manakaiky ny daty ny fifidianana koa manainga ny rehetra samy andray andraikitra. Ny fiomanana amin'ny fandraisanareo antotan-taratasy filatsako fidiana ho solom-bavambahoaka izay ihany koa no nanofanana ireo ratsa mangaika ny sionita nandritra ny 2 andro atao amin'ny faritra Analanjoroafo vaovao tateriny Kamisana. Ny alatsinainy fahenin'ny volana May no hanomboka ny fametrahana ny antotan-taratasy ho an'ny plasika ho fidiana ho solom-bavambahoaka. Fiomanana ny amin'izany no antony nanomezana fiofanana an'ireo rasa mangaika ny sera sy ny sedy aty amin'ny faritra Analanjoroafo ny 2 sy ny 3 ny volana Marsa lasa teo. Tao anatin'ny 2 andro zany no nitondrana fanazavana sy fampahafantarana ny asan'ny OVEC na lay rafitra misahana ny fanamarinana sy ny firaketana-tsoratra ny filatsako fidiana petraka eo anivon'ny distrika zany hoe anivon'le vomiera misahana ny fifidianana eo amin'ny district na ny SED. Io no andray ny antotan-taratasy filatsako fidiana amin'ny fifidianana solom-bavambahoaka satria ny fahenin'ny volana May zao zany ka hatramin'ny 24 ny volana May no fepotona napetraka andraisan'izay le antotan-taratasy zay. Nandray anjara tamin'izao fifanana zao avokoa moa ny sedy sy ny sera avy amin'ny distrika enina atao anatin'ny faritra Analanjoroafo ny farimbona tamin'ny fampitanany fiofanana ny filohan'ny sera Analanjoroafo Andriamatoa Insola Désiré manomboka ny alatsinainy ho avy izao zany misokatra ho an'ny kandida ho solom-bavambahoaka ny varavaran'ny OVEC. Fa ho an'ny asa fanaovan-gazety indray dia nanamarika ny andro iray isam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny tany Manakara ny 3 May lasa teo etsika nataon'ireo mpanao gazety tany etoerana ny fanohanana ny centre aina tao Manakara. Rolia Faheninmanana. Tamin'ny alalan'ny fanampiana ireo zazakamboty taizaina ao amin'ny centre aina avy amin'ny Dimasera no nety ny vondron'ny mpanao gazety miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana teto Manakara nakalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Sakafo manome hery toy ny vary, biscuit, bonbon isan-karazany no natolotry ny zareo mpanao gazety tamin'ireo ankizy mahery ny zato. Fisaorana anareo amin'izao zava-dehibe aseninareo ana'izao efa ela tokoa misy hoe mpanao gazety ka na izahay milevera dia somary vahiny kely zay 3 May fahatelo volana zany ny fety mpanao gazety
fahalalana lehibe anay zay aiza kosa ny toerany ordre des journalistes amin'izao fotoana izao fa ny zavatra mba tiana afarana andro tokony andraikitra isanambaratonga dia ny tokony mba hijerena akaiky amin'izay ny fananganana ny ordre eto Madagasikara ary mba mitaky ihany koa ny tokony mba hametana an'izany raha azo atao mialohan'ny fifidianana satria inona moa mba aro sy fiarovana ho an'ny mpanao gazety hanao ny asana araky ny filamatra zanambara fa miteny tsy amin'ny tahotra dia antoko ny fahafahana miteny eo amin'ny ana-manjery izay no filamatra tamin'ny taona ity ka dia mba tokony hijoro na apetraka mialohan'ny fotoana alohan'ny fifidianana izay ordre ankoatriny fanomezana fanampiana dia ny alohavany adiavitra misokatra natao teo anivony Aino Manjery teto Manakara no natao ka sy nivona tamin'ny fodikevitra sy ny lohevitra novoizina dia ny fahasahiana amin'ny teny tsy amitahotra izany teo ambany fitariany taleparitra ny serasera eto anivony faritra vatovavy fitovinany raha manakavana Gisleine Tranmo izany eska rehetra izany Lafiny fahasalamana indray dia nahazo fitaovam-pitiliana avy amin'ny Rotary Club Manakara ny hôpital'Andriamasera amin'ny commune ambanivohitra Ifatsy vohipeno fitaovana mitety-bidy 570 tapitrisa ariary ho fanomavanana ny fitsaboana atao any an-toerana mbola roa lefa eny manana no mitatitra ny vaovao. nahazo laboratoire vaovao itiliana karazana aretina maro ny akany fitaizana zazakamboty sy manantena tao amin'ny commune Ifatsy district ny Vohipeno ny Zomalasa teo ny Rotary Club International Manakara district 92-20 mo no angatinanana sy vinahitana izao fanomezana izao ponina mahery ny 500 kosa no ahazo tombosoa amin'izany no safidina ary ny commune Ifatsy satria fantasika ny Ifatsy fa somary raha mifaritra Vohipeno angamba izy isany somary lavilavitra ndrena ihany dia vokatr'izay maro ny zaza sy ny renin-jaza sy salama dia zay natonga anay ny safidy ny Ifatsy amin'ny matériel laboratoire izy désenclavena ny Ifatsy zany hoe mba sy tokomonina anazy dia misy pont anankiroa zao amborin'ny Rotary financier ny Rotary koa zany atoato ary farafatariny angamba tapabolony dia manomboka ny asa manana ny afatry ny ihany koa ireo masera zay mpiay ny zaza aty amin'ny faritra fisaorana era-poeratsaina zany no ataonay dia sady ampakasitrahana dia hoe mezaka ataonay dia ampiasa amin'izay tokony izy ireo fitaovana ireo tsy hoe atao fitadiavam-bola loatra fa hitadiavan-karena satria ny arena dia ny fahasalaman'ireo zaza ireo midentina hatrany amin'ny fitopolo tapitrisa ariary mantsy ny vidin'ireo fitaovam-pitiliana ireo mpiara-miombona tokoa ihany ny Rotary Club Manakara fa ny Rotary Club avy any Italie dia ny Giovanda del Centenario no tompony vola notolorana solon-tsakafo fitaovam-pidiovana ihany koa teto ireo vehivavy sahirana ara-pivelomana tsy ho ela ihany koa dia ho amboarina ny tetezana roa mampitohy ny commune Vohitrindry sy ny commune Ifatsy mbola setry ny fahasalamana ihany nosoloana vaovao koa ireo kidoro rehetra ao amin'ny tobim-pahasalamana CSB2 amboanana ao amin'ny district Anarivonimamy ny fikambanana vola feno izay zanaky ny commune ihany no nanome mamepona ireo fitaovana ireo ny ampanara-penitra ny CSB2 any an-toerana no tanjona araka ny tatitry Alfred Randrenanja nahazo kidoro éponge folo vaovao ny efitrano fizana marary sy ny any mpiteraka ato amin'ny tobim-pahasalamana CSB2 eto Amboanana aty Arivomamy avy tamin'ny fikambanana vola feno izay zanaky ny commune ihany ny sabotsy 4 teo no nanaterany azy hita marina fa ny kidoro efa tsy alao mety hoe okany tsy arary satria le kidoro tsy mety tsony dia ny eritseritsy zay dia nanaiky an'olo le kidoro anankifolo zany dia nefa na tsara ny kidoro nefa ny trano tsy dia madio tsony dia naverinay koa ny lokon'le izy ka zao ny fanirinay amin'ny poniny eto Amboanana hoe
na efa na tsara raha ny hôpitaly dia oka fahasalamana ny iriana nisy tsika rehetrarehetra tsy atao amin'ny hôpitaly. Ny hampanara-penitra ny tobim-pahasalamana CSB2 eto Amboanana no kendren'ny fikambanana volafeno tamin'izao fampitaovana izao. Any amin'ny faritra atsimo atsinanana indray dia mandray fepetra amin'ny fiomanana ny fiatrehana ny loza voajanahary eo amin'ny fokontany Tanimena Morafeno ao Vangaindrano tanàna isan'ny lasibatry ny fiakaran'ny rano nanaovana andrana amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary. Maromaro ireo mpiara-miombina antoka amin'ny fanatanterahana io andrana io. Tatarandrenambiny. Isan'ny tanàna mitondra faisana amin'ny fiakaran'ny rano ny eto Morafeno amin'ny fokontany Tamena eto Vangaindrano ka teto nanaovana ny andrana ny exercice de simulation amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary. Mba ahafahana manalefa karakalazaina teo ny katraika zany loza voajanahary zany eto amin'ity distriktan'ny Vangaindrano ity no nisafidianana izao fanaovana fampiarana zao eto amin'ity fokontany Tanimena ity. Amin'ny fotoana ohatran'izao no isapahana ny fiatezan'ny dafitrasa fitantarana ny tandinin-doza sy ny loza voajanahary. Rehefa io drafitra io zany raha safambiana raha anaty ao dia ho adino. Raiky izay. Faharoa mandray tsara amin'le asa famonjena voa dia ny olona mila mifankafantatra ary olona miaraka hagnano raha. Tetikasa iray manamafy ny fahafahan'ny olona miatrika ny loza voajanahary ny DPECO izay vatsiny avondro Européenne tatana ny Kera raha ny aty Vangaindrano ka mampianatra ireo mponina ahiomana. Laha avy amin'igny mesony iza rano da efa miomagny mifindra. Lefa miakatrakatra amin'igny mazabony iza izy da mifindra amin'izay. Lefa avy memena izy da sy mifindra sana fefa be rano. Mampahafantatry anay etoa sady na mpianatra sady nahasarovanay raha avy fotoana rano be do fa sy variagna sanay da anava mandeha. Miara-manomboka natoka maro no miara-manomana ity dia ny Kera, Safa FJKM, MEDER, Médecins du Monde ary ny BNGRC.